Ry malagasy praitandrazana. Raha midonotokana hono ny any akaratra de vaky tsy pelana ny any anjafy. Rehefa tonga kosa ny alamady dia matsiary manokana ny any an-tanindrazana izahay mpandala ny nentim-paharazana. Androany any ko 4 Mai 2024 dia fetin'ny Aïd el-Fitr na ny Aïd Mubarak, fety lehibe ho an'ny mpino silamo. Koa hiarahantsika miombon-kafaliana aminy. Ny vatolahy mijoro ny tsy mitsangana mba ampiderabika ireny, fa mijoro mba hitondra hafatra. Ary nitsikitsika tsy mandeha foana fahora. Ko raha mijoro eto ny tenako androany, tsy mijoro tsy antanina tahaka ny fanoto, na mijoro mibody toerana tahaka ny tsia, fa ahora. Dia ny fanimbazimbana ny soatoavina malagasy sy ny vakoka amin'ny alalan'ny fananganana ny kianja masoandro, koa matsiaro manana didy hitondra ny hevitro. Ho lazaiko faharoa ihany ko ny momba ny tsy fahaizan'ny fanjakana mifehy intsony ny Covid-19 ka mila fanitsina izany ary mila hienona ny hevitry ny rehetra. Ary ny fahatelo dia manokana hafatra manokana, satria misy hafatra avy amin'ireo razana ny potra vao manjakamiadana naseho za mihevitra fa raha navalona faharoa no tena tompony tamin'ny 20 Janvier 2024. Hazavaiko eto ny hevitro fa aokisika hahatsiaro sy eno hatrany farany. Hafatra lehibe no entiko androany ho an'ny tanindrazana. Koa mahatsiaro toy ny vany miany paria na tsy avo aiza fanina ihany. Koa indramiko ny fahendren'ny taolo manao haody raha entrano, ary manao azafady raha iteny, koa manao azafady raha mandray fitenenana eto anatrehanareo fa rehefa loalika ny ranombary ka tsy maintsy manambara ny hevitra. Ho tovonako fialantsiny ihany ko, sankriny tsiny mantsy maivambavesatra tsy zakany teo aloha ary ombako tsy mahazaka ihany ko. Ary raha ifametsiny eto isika dia tsisy zavatra androso. Koa ny angatahako dia ny hoe miala tsiny dia meloa aho, fa olombelona ny tena ka mety milolo lanitra mety horena ary mandeha tany mety hoso lafaka. Ary ny teny maro tsy laozan-diso, ny kabary tsy laozanota. Koa ialako tsiny sahady raha misy anohiny ny teny eto, satria ny marina tsy ananakavana. Rehefa afaka ny tsiny fanala amin'ny vava sy ny fondro fanala amin'olotra, dia voninahitra neo an'Andriamanitra any amin'ny avo indrindra. Ary fiadanana neo atsika rehetra amin'izao asaramanitra izao tratra ny alamady. Ho sosoa tompoko lahy, ho hasoavina mandrakariva tompoko vavy. Engany ny hasoavan'Andriamanitra ny endrika amin'ny fiainantsika manontolo. Tsy ho adinona ihany ko isika mpino silamo. Engany ny fitiavany izy Andriamanitra hirotsaka amintsika tsirairay avy, ka ampitombo hatrany ny fitiavantsika azy sy ny fitiavantsika ny namana. Akintsika aminy ny zavadrehetra fa hirosaka amin'ny vetindresakitsika, satria tsy analava sasiny tahaka ny angorodao-rovitra, fa tonga de taoko tomboky kabarin'ny kianja vola ka vo maso ny mpotsirina. Tompoko lasy tompoko vavy. Aloalika ny rambary, ary matoa mijoro ny tenako androany, de milaza zavatra tena goavana mikasika ny rovan'ny manjakamiadana. Zovo no tsy mahalala, afa-tsy ireo tsy nianatra na tsy mahay, fa ny vakoka de tsy azonao ovaina, na de vato iray aiza tsy azo ampifamadihana, izay vato eo ambony tsy azonao ampidinina amin'ny vato ato ambany. Ny fikarohana ny vakoka izay nisy tsy atao amin'ny fitaovana goavana toy ny tractopelle na ataonao amin'ny lapika na angady, fa atao amin'ny hazo kely sy ny pinceau. Koa raha zava-misy eny manjakamiadana de tsy mahay azafady raha manitsy fa tsy mifanitsy mihitsy amin'ny vakoka, fitarizana amin'ny vakoka. Ny fomba ampiasanareo mahita ny zavatra fitaovana ngeza be eny anaty rova ao.
efa fadisono fa nazoko n'olo eferina ny hoe vahiny nanjanaka nitifitra tafondro teo amin'ilany akavian'ny marika ny rovatsika no mamboatra ny rovatsika androany. Izany tsy milaza fa mety azony atao ny hamafa ny diana tafondro teo amin'ilany avia, nefa tantara tsy maintsy apetraka izany ho an'ny taranaka faranany. Tsy etraretra tsy aritra iny fa iatsoko atsika malagasy rehetra hanamarina na no fafan'ny frantsaina tsy ny fafany ilay tifitra tafondro eo amin'ilany avia ao amin'ny rova be any Manjakamiadana. Fa ny faharoa zay te veriko hoe tena loza amina tampo de ny fananganana ny kianja masoandro. Tsy manaraka intsony ny fenitra izao fitondrana izao, koa ny angatahako de ny fandravana ny kianja io tsy misy atakandro. Nahoana no tsy azo atao ny manangana kianja eo amin'ny vakoka? Nahoana ny tsy azo atao? Amiko tsy tokony hisy intsony ny fanazavana vatiana amiko, satria amin'ny vazaha zany de atsona hoe évident, mazava ho azy. Manjakamiadana tompoky lasy tompoky vavy de tsy misy colisée. Efa nitety an'izao tontolo zao a, maro ny tany efa hitako. Efa nahita ny colisée tao Italia. Raha io no eritreretinareo atao de zao no lazaiko anareo: tsy ho colisée narovina ny kianja masoandro. Eritreritry ny filoha io, ka raha te hanao kianja masoandro izy de ataovy any avoloha. Any avoloha no misy ny filoha zao. Fa ny eo a Manjakamiadana de nijanona tamin'ny 1990 ny tantara fa resy ny mpanjaka ary de ateo no nijanona ny tantara Manjakamiadana. Tsy misy azonao ovaina na ny kely azy. Fa ny azonao ovaina raha anao kianja ianao ataovy any avoloha, fa mbola tsy zany koa ny lara-pahamehana. Mbola misy zavatra fa henonika bariko. Koa ny zavatra angatahako averiko indray: raha vao tsy misy atakandro ny kianja ny Tanamasoandro. Fa raha tsy izay de inona hoy ianareo? Misy afatra hoy aho manokana, indrindra iaitefa aminareo mpitondra. Matimaty foana ny olona tsy manatsiny mba hafana mampita ny afatra manandanja ho anareo. Koa eno ny afatra ao aoriana ty teneniko ty, fa Andriamanitra tsy andrinareo, andrinay. Ary misy zavatra fantatro a, fiainan'ireo olona any akoatra zay afaka mandefa afatra ho atsika eto, zay ho ambarako rehefa aveo. Koa mahaiza ianareo vahoaka miainy tsara fa manandanja izy reniko zao. Manam-pahaiza anao ary nianatra, fa misy zavatra tsy voazavan'ny fahaizana. Matoa zany tanan'ty tehan'ty androany. De azavaiko anareo fa ao anatin'ny hazo de misy zavatra mipotra zay tsy azon'ny siansa azavaina. Mihoatra ny 200 bara ny fiakaran'ny rano miakatra rehefa maniry ty hazo ty. Avay izy zay hery zay. Mbola misy zavatra hafa, fa izy tomako ny hevitrareo fotsiny zay. Misy zavatra tsy voazavatsika fa tokony eketsika fotsiny. Ary misy fahendrena malagasy matoa izy ny lolo ny razana sy Andriamanitra de ao raha. Zay le fitenenana hoe nitsikitsika tsy mandifoana fa ao raha. Iverenako momba an'izay rehefa aveo fa hiditra am'le tena mahadona sy mahazo ny firenena ankehitriny de niady hiantrehatsika amin'ny Covid-19. Tamin'ny kabariko farany, inefatra ny kabary, naverimberiko foana omeo sakafo ny olona. Omeo sakafo ny olona tsy midika akory hoe omena sakafo eny amin'ny fokotany izy ka atsona hitangorony amin'ny fokotany, tsy atopoky lahy, tsy atopoky vavy. Ho anareo mpitondra ny ilazako, omeo sakafo isa-tokantrano ny olona. Averiko indray ny teny: aiza mihevitra ianareo fa ambony, fa raha mpitondra ianareo de ianareo no mpanompo. Ary ny mpanompo no manatitra sakafo ho an'ny olona izay tompony. Ny vahoaka no tompoina, izy no nifidy anareo ho mpanompo.
koa aiza manandra tena ianareo fa oka ianareo anetry tena ka hitady ny lalana ahafahana manatitra ny sakafo isa tokantrano. Iza tokoa moa ny fitaritafitra ka andeha aniraka ny miaramilany izy hiatafitra hoe reto mibala reto mibasy nefa tsy anome sakafo de ambiko mpitarikafika adala izany. Koa miantso anareo jeneraly sy manam-boninahitra ako, misy zavatra tsy mirindra ao anatin'ny baiko zay voaray anareo. Enjehana vahoaka tsy hivoaka fa raha vo mivoaka de asaina kakeriny alika na enjehana amy kibay na enjehana asaina modiny amy trano. Aoko fantatrareo fa ao anatin'io trano ny vahoaka io de tsy misy hoaniny moana refepetra avy amy fitondrano fa hanome sakafo an'ireo olo reo alohany andraisana fepetra fa tsy mahazo mivoaka le olona ny valiny dia tsia. Noho izany tsy mirindra ny baiko. Koa ny angatako aminareo aoka tsy anaraka baiko fahatany fa lasa ny adalandray no manadala ny endry. Aoka ijoro amy fahendrenareo ianareo ka mahalala fa rehefa misy zavatra tsy feno ao anatin'ny fepetra de mbola tsy azo atao aloha. Aina no resako anareo? Ray reo olo reo na matin'ny Covid-19, na ray reo olo reo matin'ny anoanana, na ray reo olo reo matinareo. Ko mba hafahana mba tsisy ray maty de zavatra tsotra no atao. Zaraina sakafo isa tokantrano ny sarabam-bem-bahoaka na iza na iza. Heno tsara ny teny avany amin'ny Andriamatoro alao ratsiraka. Ny olo tamatavy izy tsy manana rano satria rano maloto misy, tsy manana savony, tsy manana hoanina. Aoka isika ifampiaina. Olo eo am'le toerana no mahafantatra ny olony. Omeo sakafo izy, omeo savony, omeo rano, zay ianao vao manenjika. Ka mitodika manokana aminareo mpitondra, tsy azonareo ngamba ny teneniko eo omeo sakafo ny olona. Ny hoe omeo sakafo ny olona de tsy maintsy misikim-ponitra ianareo. Atao rieny zao tontolo zao fa ianareo tsy natao hotipona fa natao ho mpanompo. Atao rieny zao tontolo zao izany ny tokony ataonareo idedadedana fa tsy idedadedana andeha amboatra kianja ary andeha amboatra anzao ary andeha amboatra tsena. Raha ohatra ka misy olona tezitra maro anatin'ny tambazotra de mba aizanareo miaina fa misy tsy mety ao. Nitsikitsika tsy mandeha foana fa ao raha. Koa atsipy ny tady ny tandroko ny omby, atsipiko ny teny ao ampony malala. Miantso any ko ao anareo izay domelina manohana olona fa tsy manohana tsy tia tandrazana. Ny zanaka hony raha manaikitra de akifika. Ary raha ohatra ka manohana be fahatany an'Andriamatofoloy ianareo de na iza raha tsy alala intsony fa diso ny lalany. Nefa ankehitriny de diso ny lalany. Koa miantso anareo a. Fantatro fa misy olona manam-pahaizana aminareo. Fantatro fa misy olo-kendry aminareo manohana azy. Fantatro fa misy pikabary anareo manohana azy. Fantatro misy lehibe an'ny mpino sy ny mpivavaky anareo manohana azy. Fa tsy izy no Andriamanitra reo, tsy izy no marina ho arovanareo, fa ny marina tsy ananakavana. Ko raha tia tandrazana anareo, raha tia azy anareo, teneny lalana diso zay atao. Fanenena zany andro farany. Koa mitodika aminareo vahoaka, aoka isika hotony, fa tsisy milololanitra koa ka tsy oleny, ary tsisy manditanika mety ho solafaka. Amiko nanao fahadisoana ny fitondrana tamin'ny fanamboarany ny tana-masoandro sy ny tsy fanomezany sakafo isa tokantrano. Izany nefa tsy midika fa misorontsika izy, fa zany kosa no iantsoka anareo aoka isika hotony fa miandritsika ny fanitsina zay ho atony. Ny farany de ny afatra manokana avany amin'ny ranavalina faro. Araka ny teniko teo, sarotra azavainy ty zavatra lay teneniko ty. Fa mba ho azahoantsika azy de jerevo ny zavatra nanjoany Egypta. Egypta efa nahazo baiko, avokay ny taranak'Israely, fa tsy nety Pharaon. De inona ny zava-nisy?
nisy loza folo nahazo azy. Marina fa tsy mifanitsy tanteraka am'izay zava-misy ao Madagasikara, fa zavatra iray nitondroako ny sainareo de ilay vato be nenjera tamy 20 janvier 2024. Ray andro taorinan'ny nametrahana n'Andriamatovolo teo amin'ny toerany. Teo amin'ny ambany Manjakamiadana no nenjera io vato be io. Mahazo miresaka ny BGRC hoe efa tsy stable io de nenjera ho azy. Mahazo raisiny zany. Tombona ihany koa ngamany. Fa misy zavatra anankiray itsotomako ny sainareo. Raha tsy nenjeranjera foana moa io. Fa nisy afatra izay niainga vao Manjakamiadana nanambara fa misy zavatra tsy mety eo am'izao fitondrano zao. Misy zavatra fantatro mantsy ho an'ireo razana zay efa lasa anekotra, izay ombonako amin'ny tolo razantsika. Teny hoe ny razana zay lasa anekotra de mahita ny ataotsika vely le tia tany, na ny hita maso na ny ataotsika any amin'ny afina. Ary ny mpanjaka anankiray, zay io ihany koa tsy haiko manazava azy fa ny fahitako ny nalalako azy, de i Ranavalona faharoa no tsy faly am'izao zava-misy ao Madagasikara izao. Ka nanefa ny vato be enjera tamin'ny 20 janvier 2019 mba ahatonga sainatsika malagasy. Dinio tsara fa mitohitohy ny zava-doza ampotra Madagasikara. Ary io zava-doza io, nieritreretako azy tsy hijanona mihitsy raha tsy misy fahatserovan-tenan'ny mpitondra ary ny fangatahana ny azafady apahy be maso izay atao ao amin'ny Kianja be Mahamasina eo amin'ny Vatomasina. Sarotra azavaina ho iaho satria za tsy mpisikity ary za tsy mpanazary, fa misy zavatra manokana ho eniko sy nandinihako ary nalalako, fa izay ny lalana ahafahana mandrava ny hery zay manalokaloka ny fitondrana ankehitriny. Hevitro tsy maka olona hafa hiaraka amiko, fa izany no nandinika, izany no nanome. Ka anjaratsika no mandinika sy mamakafaka hoe misy mitombona ve ny zavatra lazaiko, fa anjaratsika ny mahalala. Ny faharoa de izao, oza hoe raha tsy ravaina aiza moa ny kianja ny tany masoandro, de za ve afaka hiteny hoe andeha hanafika anao na andeha hanao an'izao na andeha hanao an'izao moan'ny mpitondra, tsy anevaliko anao. Fa ny zavatra lazaiko teo de ozy hoe Andriamanitra tsy andrinareo, andrinay. Ary ny razana tsy inonareo, inonay. Ary fantatro ny zava-misy. Matoa zany tenenareo. Fa ianareo zay nikasikasika atao ka mbola mijiriziry manatanteraka, de tsy ho aminareo irery no ianjera ny ozona, fa ho anareo sy ny taranakareo. Zay voalohany. Ary faharoa, misy koa ny alahelo-n'ireo velona. Ny velona zay efa nitenenareo aza manao, ary ny alahelo-mbahoaka tsy ho levon'ny vavononareo zany. Koa teny tsotra ny teneniko anareo. Atsaharo manompoka androany ny fanamboarana ny kianjan'ny masoandro, antovy any avolo. Atsaharo ny fanatotofana ny tambary. Atsaharo ny famonona n'ireo madinika satria tsy nanome taniny izy hanamboarany tsena. Atsaharo ny fanaovana mpimambo ho an'ireo fividianana vanilla na ny jirofo na ny rehetra, de miova toreo dano miova fo. Tsy ho lava teny aho satria adidiko amin'ny maray aman-dreny aho ny milaza aminareo satria fantatro fa raha-taona de zandroko ianareo. Ary raha ny fiainana zay niainako de nananako traikefa zay mbola tsy niaina anareo, ka apitako ny fahalalana satria ny mamindra ny marina ho ny mamindra aina. Mitodika aminareo malagasy aho, tanrazana iombonana nentsika. Tsy misy ray azo atao akilabao, koa aoka isika ifampitsinjo am'izao aretina mahazo atsika izao.
hitaky ny fanjakana isika hanome sakafo isa-tokantrano. Rehefa feno zay fepetra zay, aoko sika tsy hivoaka ny trano aloha, indrindrindrindra ianareo tamatavy. Teo folo zao ny tanako, hanapina anao fananako, ozy rado. Tiako de tiako tokoa ny hanome sakafo anareo isa-tokantrano, satria fantatro ny Covid-19, ny aina zany aho. Ary ny fiainana izay iainanareo androany, de tsisy lalana afatsy ny fioboana ihany. Koa miantso anareo fanjakana maika de maika. Omeo sakafo isa-tokantrano ny olona de asevo mihiboka. Izay marary de tsabony. Ampitombony isan'ny test. Tsy olona 100 na 200 no anaovanao test nefa nisy amponina ray tapitrisa. Tsy mifanitsy zany. Fa ampitombony any amin'ny 40 000 na 100 000 isan'andro ny test mba halalana hoe iza daholo ny vo. De zay vo atokamonina ny vo. Fa raha am'izao zava-misy izao de tsy voafetanteraka ny Covid-19 ary de manitsy tsika makany amin'ny fahafatesana mikararana. Raha ohatra ka omeko anareo ny kazy matematika zay nataoko dia x puissance 3 zany hoe any amin'ny fanazavana amin'ny teny gasy tora telo, any amin'ny tora telo ny fitombona isan'andro ao anatin'ny io coronavirus io. Noho izany reo isa zay omen'ny mpanisa ireo, tsy hoe tsy mahay manisa akory ianareo no lazako azy, fa tsy ampy fitaovana ianareo. Misy ka maro tsy hitanareo, de ahoana ny ahafahantsika amin'ny feny lalàna, koa mba aiza mametraka fantanina amin'ny zavatra problema tena mipetraka. Nareo nomena tompona andraikitra de manampaizana. Ianareo no manapa-kevitra, satria fantatro fa raha ny fahaizana de tsy nianatra izany ny mpitondratsika. Ianareo no nianatra an'izany, koa mitodika aminareo manokana raiso ny adidinareo fa ny adiditsy an'olon-dratsy. Koa eto am-pamaranana ry tompoko lahy sy tompoko vavy, tsy manana tanindrazana fa tsy ray sika de manan-kasitsara. Tsy manana piray tanindrazana ho atsony eran'izao tontolo zao tsika afa-tsy ny manan-kasina ihany. Koa ny tanindrazana tsy atakalo, tsy amidy vola. Ny tanindrazana mila rovana hatramin'ny aina farany, satria masina ny tanindrazana.